Siaruresi veianao fenua kirina anatinao rerakavukuni fusifanai keni finuna kabe aiai nyolonjahetra efanandao fangabao sisa huianao waizamuau huianau ra mitarau Mifade misi miai no tuku mi vava katau mi zemarina Simba manau sinsino mizai Fumangu rangura cammino fa hai Bisi pabu desio tehejana Malenani evice verana Aisianau awanda nicha Ezidu Nama anshana uzi Mangai Safuni tsakuzi Aizambanai Nizanani Yasanitanani Teokawa didiniyani Nitanani tsifuifa mahavunzi Ramilazianau si uresinsuni Izinuyadi niyadinau Mifade misi miai no tuku mi vava katau mi zemarina Simba manau simunizai Fumangu rangura cammino fa hai Nisipanu tiazo telanda Malanani evice verana Aisianau awanda nicha Izinumbanau Nama anshana uji Mangaiai Safuni tsakuji Azamanai Nizanani Yasanitanani Teokawa didiniyani Nitanani tsifuifa mahavunzi Ramilazianau si uresinsuni Izinuyadi niyadinau Izinuyadunau
Faly miarahaba antsika ankizy rehetra indray na tratra ity sabata manokana anio ity. Mbola ao anatin'ny lohahevitra ankizy tia vavaka isika rakizy. Koa amin'ity sabata anio ity ary dia andeha isika ankizy ampiasa ny tanana izay nomen'Andriamanitra antsika mba hanamboarantsika diarim-bavaka. Diarim-bavaka izay anoratantsika ny anaran'ireo olona akaiky antsika sy mifandray amintsika mba hahafahantsika mitondra am-bavaka azy ireny, hahafahantsika miresaka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Manasa antsika ankizy rehetra ary hanaraka ity asa tanantsika ity. Ankizy tia vavaka ny lohahevitrintsika rakizy hanamboatra diarim-bavaka mahafinaritra be ary isika amin'ity anio ity. Zavatra ilaintsika: mila carton chemise isika, mila colle, mila marqueur, crayon, hety ary taratasy hafa loko amin'ilay carton chemise. Voalohany indrindra ary dia hanamboatra zavaboary iray, trondro izay namboarin'Andriamanitra isika mba hahafahantsika manamboatra ny diarim-bavakantsika ankizy. Maka boribory isika rakizy dia hosoritatsika eo ambonin'ilay carton chemise. Rehefa azontsika iny boribory iny dia raisitsika ankizy ny hety, manao découpage isika, atao tsara be tahaka ilay ampianarin'ny maîtresse antsika ny ampianarana ireny. Tsy atao misy midepasy fa manjary tsy azo ilay boribory. Hetezana tsara mihitsy ilay boribory. Mampirisika antsika ankizy mba azoto anao asa tanana fa ny fampiasantsika ny tanantsika rakizy dia anisan'ny manampy antsika mampivelatra ny saintsika. Azontsika ary ilay boribory hoetezantsika indray izay hetezantsika fa hetezana miditra ampovoany hatreo amin'ny afovoan'ilay boribory. Rehefa voahetintsika ilay izy dia raisintsika ny lakaoly. Ho asiantsika lakaoly ilay eo amin'ny ilan'ilay netezantsika teo, tahaka izao hitantsika ankizy amin'ny sary izao. Dia ho apetantsika ary ataontsika mifanindry tahaka izao. Nahazo boribory ohatran'izao tsika rakizy, apetrantsika eo iny ary fa ho raisintsika indray ilay taratasy hafa loko. Hanamboatra ny lohan'ilay trondro isika rakizy. Voarina tsara ohatra ny paozina tsaramaso. Asiantsika masony dia holokointsika maintimainty ny mason'ilay trondro. Ho amboarintsika eo akaikiny eo ihany koa ny rambon'ilay trondro. Ny rambony moa dia ahafahany mivezivezy ao anatin'ny rano izay nametrahana azy. Dia holokointsika maintimainty ihany koa ary ny rambony trondro kelitsika. Holokointsika amin'ny crayon, afaka mampiasa crayon de couleur ihany koa isika ankizy. Sady mandoko tsika izany amin'ity anio ity ny manao découpage dia hanamboatra ilay sary kely eo amin'ny sisiny iny tsika, ilay vombony. Lokointsika ihany koa rakizy tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao. Amboarintsika ihany koa ny eo amin'ny ilany. Vita ary ny sarintsika. Andeha hanety amin'izay ary tsika izao apetrantsika ary ny crayon antsika, hoetezantsika amin'izay ary hiala teo ilay rambony. Hetezana tsara iny rambony trondro hetezantsika indray manaraka ny lohan'ilay trondro. Azontsika ihany koa iny rakizy ary ity ihany koa hetezantsika. Zay hetezana tsara, tsy atao misy
misy mifandiso a azontsika ary izay ny zavatra ilayntsika ho apetatsika amin'ny trondro kelintsika. Rehefa azontsika ary izay a dia alaintsika ny voalohany a ny lohany, asiantsika lakaoly mba ahafahantsika mametaka azy a amin'ny faritra iray a eto amin'ilay vatan'ilay trondro kelintsika, tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao. Dia alaintsika indray a ny rambokelin'ny trondro, asiantsika lakaoly hatrany dia ampitatsika, ataontsika mifanitsy tsara amin'ilay lohany a mba hampahitsy tsara ny trondro kelintsika, tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao hatrany. Ny vombony a iny ary izy iny, hitantsika ihany koa ny ilany. Izay rakizy, vita ny trondro kelintsika. Nahazo trondro kely mahafinaritra kely isika, izay hazan-drano namboarin'Andriamanitra, maneho ny hatsaran'Andriamanitra ilay namorona azy. Isika ankizy kely ihany koa dia afaka maneho ny hatsaran'Andriamanitra hatrany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, manao ny tsara mandrakariva isika, ary azo ataontsika ankizy ihany koa ny miara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitondrantsika am-bavaka ireo namantsika na ny fianakaviantsika. Maka taratasy iray ary isika rakizy, maka carton chemise iray isika, 7 andro ny ao anatin'ny herinandro anankiray, dia ho apetatsika eo amin'ilay carton chemise ny trondro kelintsika. Manao trondro kely anaky 7 izany tsika, dia asiantsika faritra eo amin'iny trondro kelintsika iny, maneho hoe andro anankiray iny. Dia hosoritantsika eo akaikin'ilay trondro kely ny anaran'ny olona izay entintsika am-bavaka, ohatra hoe Zo. Nentintsika am-bavaka izy andro voalohany Alahady. Ny Alatsinainy tsika manana trondro kely indray, apetatsika eo indray ny anarana faharoa, ohatra hoe Dada. Dia io ny diarim-bavakantsika rakizy afaka apetakantsika ao amin'ny efitra misy ny fandrianantsika ankizy ao izy ity, sady manaingo ny efitranontsika no mampatsiahantsika ihany koa ny amin'ny olona izay tokony entintsika am-bavaka isan'andro isan'andro. Dia mirary antsika ankizy rehetra mba ho tia vavaka ary azo tia vavaka ho an'ny hafa ihany koa. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Olombelonao mitafy no fosira, manao adiso tsy mbala fatra. Nino natao, nino nakasainy, ny ratsy foana no hita tsisy azo antenahan. Iza no iantrano ity maonen eto ambavakao, raha mba azo atao ry namako, tsy tondromolotra no mety ampiova ay
fandramanitsalay be fitiavana many andanitra no tanjona mbonana ny fifamelana no sisandrasana tiny raha isika iara-paly aminy andovilay toeranao lafatrazay tena sarobidy andeha hifankaty fisika iray ao aminy eto ambavakao raha mba azo atao ry namako tsy tondro molotra no mety ampiova ay fandramanitsalay be fitiavana eto ambavakao izao ivavakao anao tsy fanenjikanay fanaratsiko ifanoana firaitanjona ko andeha ifampitrotro ambavakao Faly miarabantsika manarak'izao fandarana ara-pahasalamana izao. Anio sika dia hianatra momba ny rééquilibrage alimentaire na ny fandanjalanjana ny fomba fisakafoanana. Ny tanjon'ny sakafo ara-pahasalamana dia ny hanome ny vatantsika izay ilainy mba ho amin'ny fitombony sy hitazomana azy ho salama. Ny tsy fihinanantsika sakafo ara-dalàna sy ny tsy fanarahantsika ny sakafo ara-pahasalamana dia mety hiteraka voka-dratsiny be dia be indrindra amin'ny fahasalamantsika izany rehetra izany. Anitsika dia andinika ny momba ny hery tokony ilain'ny olona eo amin'ny famitana ny asa andavanandro. Ho an'ny zazakely ny besoin énergétique zany ny hery ilaina dia 10 kilocalorie isaky ny kilao isanandro. Ny ankizy dia tokony 250 hatramin'ny 550 kilocalorie isanandro. Ny olon-dehibe, ny lehilahy zany dia 220 hatramin'ny 430 kilocalorie isanandro. Ny vehivavy dia 450 hatramin'ny 420 kilocalorie isanandro. Ny vehivavy bevoka kosa dia mihoatra 400 kilocalorie isanandro amin'ny vehivavy normal, ary ny vehivavy mampinono dia 300 kilocalorie isanandro. Ny olon-dehibe kosa dia efa somary midina kely ny hery ilainy, izany hoe 200 kilocalorie isanandro. Ny sakafo ara-pahasalamana zany dia tsy natao ho régime hoe amin'ny fotoana voafetra, fa natao ho fomba fiaina mihitsy izy io ary tsy azo ajanona fatohizana mandrakizay. Araka ny jerentsika tamin'ny farany dia mila rano ihany koa ny vatantsika izay tokony ho 500 ml isaky ny 10 kilao isanandro, izany hoe tokony alany
ray faingo 5 litatra hatramin'ny 2 litatra isan'andro isika. Ny besoin en fer izany hoe mila fer ihany koa fatatsika dia 10 hatramin'ny 15 milligramme isan'andro. Ilaintsika sy ny vatatsika ihany koa zany ny vitamine D izay azotsika amin'ny alalan'ny masoandro. Apresiantsika mba hitanin'andro 15 minitra isan'andro na maraina alohany amin'ny 10 ora maraina na aorinany amin'ny 4 ora hariva zany no tokony mba hitanin'androtsika. Ny vitamine D moa zany dia manampy mba ahitiran'ny calcium ao anatin'ny vatatsika. Ny besoin en calcium kosa indray dia 800 milligramme par jour izany hoe mitovy amin'ny misotro ronono 750 millilitres isan'andro. Izay zany ny besoin en calcium tokony ilaitsika. Raha ohatra zany ny yaourt dia tokony yaourt maromaro ihany 5 pot. Nefany ny calcium dia tsy amin'ny ronono ihany no ahitantsika anazy fa ahitantsika azy koa ny voamaina isan-karazany izay mbola hodiny antsika eo moa zany fa tsy natao hoe hohanina daholo koriny ny yaourt anaky 5. Ny rééquilibrage alimentaire zany dia mihinana sakafo mahasalama 3 isan'andro, izany hoe voatsinjara arakarak'izay zany ny sakafontsika. Ny sakafontsika zany raha horaisintsika ny loviantsika dia mizara anaky 3 mazava tsara. Ny atsasany dia ahitana zava-maniry izany hoe legioma maro karazana maro loko ny tena tsara indrindra. Rehefa mahandro legioma isika satria ny legioma zany dia sorsana fibra ho amin'ny vatana, ohatra ny hoe kofafa manadio ny tube digestif atsika, ny kibontsika zany izy mamoaka ny loto isan-karazany. Dia iny fibra iny zany no tena ilaitsika, izay no mahatonga anazy tokony izy zany no hita betsaka amin'ny sakafo hohanitsika. Dia rehefa mahandro legioma zany dia tsy tokony hihoatra ny 7 minitra no fandrahoana anazy. Raha ampiarahantsika voatery tsy maintsy hanao saosy zany tsika dia tokony menaka kelikely ihany, izany hoe 2 sotro no menaka farafahabetsany. Menaka tsara indrindra moa zany dia ny huile d'olive na ny huile de colza izay apresiantsika hinana an'izany, ahitana source d'oméga 3 tsara ho an'ny vatana izy ireny. Ny ray apaha-efatra ny ao amin'ny loviantsika dia tokony ahitana féculent. Ny féculent moa zany dia zavatra ahitana ny tavolo rehetrarehetra, ny vary, ny ovy, ny paty, ary apresiantsika hinana hanin-kotrana. Ny hanin-kotrana zany dia tokony hohanintsika rehefa mihinana hanin-kotrana isika, tsy tokony hinam-bary. Apresiana zany tsika hinana féculent complet, zany hoe glucide complexe, satria ny glucide complexe dia tsy mampiakatra be ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny vatatsika. Izany hoe indrindra ho an'olona diabetika dia tokony ahena dia ahena tokoa ny féculent amin'ny vary mba tsy hiasa be ny pancréas hamorona ny insuline, dia tsara zany mba atao ambanimbany ny tahan'ny glucide hohanina. Marihana manokana moa zany fa tsy ny siramamy ihany no mampatonga ny glycémie hiakatra, fa na ny vary hohanina na ny mofo dopaina hohanina dia mitondra siramamy ho an'ny vatatsika. Izany hoe 20 grammes de glucide zany no hita isaky ny 100 grammes na céréales na féculent hohanitsika. Izany hoe mitovy amin'ny mahandrapaka siramamy 2 sotro ny fihinanatsika mofo dopaina 100 grammes. Ny tena tsara zany raha hinana mofo dopaina ihany isika dia mijereva vita avy amin'ny farine complète, izany hoe tsy raffiné zany, tsy voahodina zany ilay lafarina nanamboarana azy. Ary ny tena tsara moa zany dia isika mihitsy no mamboatra.
Maro ihany koa ny glucide complexe afaka hita toy ny quinoa, ny boulgour, ny flocon d'avoine, ny blé complet, couscous complet afaka ampiasaintsika fa tsy tokony ho voafetra amin'ny resaka vary. Raha ny qualité-mbary tsara moa zany dia ny vary gasy, manan-karena dia manan-karena tokoa isika, ary indrindra ihany koa ny riz basmati, zany hoe varin'ny zareo indiana zany ireny zany tsy mampiakatra ny tahany siramamy ao anatin'ny vatana. Ny siramamy moa zany dia ilain'ny vatantsika fa tsy siramamy raffiné izay hohanintsika io fa tokony ampy antsika zany ny siramamy entin'ilay hanin-kotrana sy ny légume. Raha te hanampy ny siramamy zany isika dia tokony tsy hihoatra ny 4 sotro kely isan'andro, izay no faritan'ny OMS, Organisation mondiale de la santé, ny siramamy sucre surajouté tokony atao. Hiditra indray tsika eo amin'ny ray apahefan'ilay vilia zany dia tsy inona izany fa ny source na protéine. Ny protéine moa zany dia io no tena mampavoky atsika, io zany no tena miantoka ny satiété atsika, zany hoe tsy ny glucide zany no mampavoky na hinana vary be dia be ary tsy iny no mampavoky fa ny protéine. Ny protéine dia voizina hatrany hatrany ny fihinanana protéine végétale izay mahatonga ny fahasalamana ho tsara sady fibra ihany koa. Ny protéine végétale moa zany dia hitantsika amin'ny voamaina na ny lena ihany koa, ny tsaramaso, ny voanjobory, ny lentille. Aprisihana zany tsika hihinana azy ireny. Raha oharina amin'ny tanantsika zany dia ohatran'ny totohondrintsika eo ny voamaina tokony hohanintsika. Misy ihany koa ny source-na protéine animale izay azo avy amin'ny biby fa ny biby moa zany dia mizara maromaro, ao ny viande zany, ny volaille, ny poisson. Anjarantsika no mametra azy ireny fa raha hohanina mihoapapana ny hena dia tsy mahatsara ny fahasalamantsika. Eo ihany koa ny protéine animale azo avy amin'ny ronono sy ny atody, izay source-na protéine tsara indrindra amin'ny vatana ihany koa ny atody, ary misy étude nivoaka fa tsy mitondra cholestérol ao amin'ny vatana akory ny fihinanana atody maro hohanintsika zany. Zany hoe afaka mihinana atody isan'andro tsara zany isika tsirairay avy. Momba ny voankazo indray dia tsara zany isika raha mihinana voankazo ohatran'ny habean'ny tanantsika, zany hoe iray hatramin'ny 2 isan'andro ihany ny voankazo tokony hohanina. Ary ny tsara amin'ny voankazo dia ampiarahana amin'ny oléagineux na ny noix zany hoe ny amande, noix de cajou, ny pistache na ny arachide zany voanjo, eo amin'ny 30 grammes zany raha voanjo, ary raha ohatra ka amande dia 10 grammes par jour. Ireny noix ireny moa zany dia sady source-na magnésium, no source-na cuivre, source-na fer izay ilaina eo amin'ny fahasalamantsika tsirairay avy. Ankoatran'izay raha ohatra tsika hihinana menaka zany dia tsy tsara zany mihoatra ny 2 sotro isaky ny mihinana zany ny menaka na 2 sotro farafabetsany. Raha hihinana fromage isika dia tokony ohatrohatr'izao zany, zany hoe eo amin'ny 30 grammes zany ny fromage tokony hohanintsika isan'andro. Ny momba ny sira indray dia tokony ho sira latsaky ny 9 grammes, zany hoe 3 apahefan'ny sotro kely zany no tokony ho tsinjaraintsika ny sira. Mba ho voalanjalanja tsara zany ny sakafontsika tsirairay avy dia ny tena tsara indrindra dia manomana sakafo ara-dalàna ny isam-pianakaviana ary manaja tsara ny sakafo ara-pahasalamana voalanjalanja tsara fa tsy mihinana sakafo maimaika. Dia mirary soa anao sy ny fianakavianao mba azo tsara ny fahasalamana ary mba hitombo eo amin'izany fahasalamana izany.
betsaka mandrakizay izanotsy atahotra jankalazany anarana umeuvuninaitra zainanao nilanitra mendrika yankufana iziri olombelona nisabatano marika fizinu pamuruna zamatsapa fazana inuna nuandrasana Isabatano marika fizinu pamuruna Ramatsapa fahaziana inuna nuandrasana nisabatano marika fizinu pamuruna zamatsapa fazana inuna nuandrasana inuna nuandrasana amin'ny fofeny fifaliana tokolasiko vavy no iantranona amin'ny toerana izay ampandrosoanao an'izao fandaharana mizotra amin'ny fahombiazana izao faly izay satria eo ianao ary ny firarianay anie dia mba samy mizotra amin'ny fahombiazana avokoa ny tanora tsiraray avy izay manjohy sy manaraka ity fandaharana ity rehefa mizotra amin'ny fahombiazana ny tanora dia mazava ho azy fa mizotra amin'ny fahombiazana ihany koa ny tokantrano eny fa ny firenena mihitsy azy satria ny tanora no andro ny firenena efatra mianadahy indray no vahinsika ho amin'ny anio izay ahitana nyreto solotena avy aminao any tokantrano ireto ho atotro izy ireo rehefa avy eo dia olazaina ihany koa inona ny loha hevitra fa melohan'izay aloha dia asitsika faingo kely. Tafaverina indray atao anatin'ny fanolorana isika arak'izao tazanao zao dia misy an'ireto tanora mirizariza mafatifaty ireto miaraka aminay ho amin'ny anio avy hatrany dia omentsika azy ireo ny fitenenana notahina dia notahina mba misolo tena anareo efatra mianadahy manolotra ny tenanareo. Ie misaotra be da be anareo nanasanay efatra mianadahy androany ary fifaliana be ho anay no hifampizara ny hevitray mahakasika ny famelan-keloka ny tenako notahina no anarako dia toa ilako eto misy any Tsiora dia Tsepitako Koety misy any Miora dia Rebeka dia izay zany izay no hiaraka hifandinika amintsika mahakasika ny atao hoe famelan-keloka. Dia fifaliana hifampizarana no irahana amin'izy efatra mianadahy eto amin'ny androany hiresaka an'izay hoe ny tanora ve manahoana tokony hamela heloka mora mamela heloka hitodika kely ato amin'ny Miora avy hatrany ilaina ve ny famelan-keloka? Tena ilaina ny famelan-keloka satria eo anivon'ny ara-panahy ilaina ilay izy. Eo anivon'ny ara-nofo koa nefa dia ilaina eo amin'ny resaka toe-po sy toe-tsaina. Eo amin'ilay resaka ara-panahy aloha zany satria ianao aloha voalohany indrindrany mifandray amin'Andriamanitra dia tokony hanana toetra ny Jesosy. Zay mahay mamela heloka. Zay ilay mahay mamela heloka satria Jesosy ary nomboana tamin'ny hasojalinana no niotantsika. Dia isika indray ve tsy hamela heloka karaha tika ataoko hoe tsy matsiaro hoe meloka ilay olona anankiray nandratra ny Miora
tsy mbola nanantona ny eo resy zany hoe mamindrafo amiko mamelany fo na etsetra dia ahoana no mety ho fandraisan'ny oran'izay amela azy ve sa hoe aloha izy anantona zay avy amela azy tokony tsy andra nanantona aloha e jesosy any hoe nanantona izy nanantona antsika aloha izy fa tsy niandry izy vao nomboana terihany azy fijaliana fa izy nanolo-tena nanolotra ny aino atsika dia tokony ohatran'izay koa tsika tsy andry tsika olona hoe anantona hoe ifona izy na ohatran'izany miombokevitra amin'izay ve notahiana satria efa eny amin'ny notahiana zao micro fantahiana voalohany aloha tokony amela heloka ve sa ozy notahiana hoe fiainana samy tanora dia samy manao izay hamonjena ny tenany sa ahoany raha tanoran'izao tontolo izao dia izay no navaliko fa za kristianina dia ny famelan-keloka tena zava-dehibe mihitsy amin'ny kristianina anahy ary voalaza ao anaty baiboly izany eny fa na dia hoe tsy mangataka famelan-keloka ary velena fotoana notahiana dia tsy mampaninona anahy manokana satria sarotra aloha ilay izy hoe inao nanao ratsy anahy nefa ny ianao tsy mba mangataka famelan-keloka amiko amaolombelona fa tsy tena izay hoe fangatan'ilay olona famelan-keloka izay zany ny zava-dehibe fa ny foko madio hoe mamela anazy ary mbola mety dingana tsara hafa kokoa ary satria voalaza ao Matthieu 18 zany hoe za indray manantona anazy hoe fa maninona no satria anytany hoe fa maninona tsy mangataka famelana anahy fa ataoko izany izay havanan'iny olona iny amiko satria izay ilay ara-baiboly mazava be ary ho antsiory ilaina ve ny mamela heloka indrindra ho anareo samy tanora satria ny tanora malaza hoe be fo be mafo be ia arak'izay voalazanao izay mihitsy tena be fo ny tanora ary eo amin'ny mahatanora izay mihitsy ny tena mipetraka le fizazahoana hoe za zao ka sarotra zany ho anay tanora io resaka fifamelan-keloka io nefa tsika mahafantatra tsara fa Jesosy Kristy no mpitary-dalana antsika satria tsika mitonona ny tenantsika ho kristianina dia nanome ohatra mazava be Jesosy tamin'izy nomboana teo amin'ny azy fijaliana nororaina nge Jesosy na tamin'ny zavatra tsy nataony ary dia teany hevitra amile teo ozy izy tamin'izay fotoana izay hoe mamelany aloha fatsifatana izay nataony ohatra lehibe mihitsy zany nomeny Jesosy atsika tamin'iny fotoana iny hoe na inona nataon'ilay tolo teto tamiko ary tsy mieritreritra izy hoe manao ratsy an' Jesosy fa lasa fahafinaretanao azy le manao ratsy an' Jesosy tamin'ny fotoana iny dia mbola Jesosy ihany niteny hoe mamelany aloha ny ray ao fa tsy fatana izay ataony zany hoe mampianatra atsika izy tsika koa zany tokony hananana izay toetra izay mety sarotra ala izy fa izantsika atao satria tsika mpanaradian'i Jesosy mazava ho azy fa efa voavaly hatramin'ny fanontaniana faharoa indraindray tsy fantatry ilay olona izay ataony ka avy hatrany dia amela heloko tsika na tsy mangataka famelan-keloka ary izy fa miombokevitra amin'izay hoe Rebeka ny anontaniana hoe ilaina ve ny famelan-keloka miombokevitra tena ilaina maha kristianina na ny famelan-keloka satria raha tsy mamela ny heloka ny namako dia misy lolopo avy hatrany ao am-poko dia ninona zavatra ataoko na hanampy olona na hanao fanatitra an'Andriamanitra dia tsy hisy dikany amin'Andriamanitra zay satria ilay lolopo ao anatiko no mibahana an'iny zavatra tsara izay ataoko iny raha ohatra zany ka jerena ny valitenareo dia tsy edikevitra fa ilaina ny mamela heloka eny fa na dia tsy mahatsapa tena ary izy hoe nanao zavatra tsy mety taminareo faratoa kosa ho an'ny notahiana miverimberina ilay zavatra ataony mety efa nisy fifampiresahana mety tsisy fifampiresahana efa namela heloka foana dia ahoana kosa indrainy amin'izay mbola amela ve sa hoana satria araka antenen'ny tsioro teo hoe mazana ilay izy amin'ny mahatanora antenen'ny Rebeka teo lasa mivadika lolopo ilay izy mbola amela ve sa hoe hatreo ihany mafy be aloha zany zavatra izany satria io koa moa zany miankina amin'ilay zavatra ataony anao fa raha hoe zavatra tena farak'izay tsy zakanao zavatra tena marary anao dia nefa iny zavatra iny mbola veriny foana dia tena sarotra maha-olombelona mifotsy mandaingana hoe fa maninona efa mamelanao efa manao tsingana aminao nefa mbola verinao amiko ihany ilay izy kanefa ny izany tsy midika hoe hoankahalaiko ianao na hoe noho izany zavatra izany dia za tsy lasa fahavaliko ianao manomboka androany satria ianao efa nanao tsingana taminao dia afaka zany eo nantrain'Andriamanitra fa raha za manokana dia miataka amin'ilay olona izay nga mantena azoko atao miataka aminazy dia ny foko no tehiriziko madio hoe io zavatra io zany efa ho ataony foana za te azo ny fiainana mandrakizay za koa nampianariray amela heloka dia izay ataony amin'izay fa izay ny dia anasy Andriamanitra ny ambony
hitako miatokatoka kely no sady indraindray manao fiesika manao ohatr'izao tsy ory eo ankilana eo ahoana tsy oriny amin'izay raha ohatra hoe misy situation ohatran'izay zavatra matetipitranga angamba zany Ka zay indrindra fiainantsika misy olona mety mamela anazy tsika fa veriny ihany le izy apitso araka ny tenen'ny ranabavy Rebeka teo nefa miteraka lolopo mihitsy ilay izy misy fanadadiany izay mihitsy hitako laza izy fa anisan'ny tena mahatonga ny areti-po ny gros cœur io resaka tsy fifamelan-keliko io nefa zany hoe mitondra aretina ho antsika aloha zany ny fitasomana an'iny manota imbeda be mihitsy izy ao anatin'ilay izy manao zavatra ratsy aminao foana dia mamela aloha ianao satria za zanak'Andriamanitra avelako izy aloha miverina ihany izy tsy maintsy marary ny fonao amin'ny maha olombelona anao arak'ilay voalaza teo aloha teo maha olombelona tena marary le izy fa miankina amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia misy ohatra foana ozy tamin'ny voaloha teo men'Andriamanitra atsika ary iny olona nanao zavatra tamintsika iny raha ananantsika alahelo foana dia manana alahelo amin'Andriamanitra ihany tsika satria olona ny foron'Andriamanitra izy iny zany hoe zava-boarin'Andriamanitra koa iny dia amin'Andriamanitra tsika aloha mivavaka voaloha Jesosy eo mifona raha ohatra hoe tena malahelo sy manana alahelo amin'iny olona iny dia apio mba vita amelany elony zany hoe tsy vita ny herin'ny tena tsika mihitsy le izy fa mila fiankinana betsaka amin'Andriamanitra kanefa raha atao indray miteny mitika ve ny zavatra tiany tsy ora tongavana hoe aleo mamela azy foana na dia hoe manao zavatra tsy mety amintsika foana ry izy raha ny fanirinao fa tsy vita ny herin'ny tenanao zany izy raha ny faniriko dia izay le nitenen'i Jesosy izay mihitsy hoe impito amin'ny fitopolo ao anatin'ny ray andro tsisy havita impito amin'ny fitopolo aminao ange ao anatin'ny ray andro hoe nitian'Andriamanitra tenena amin'izay zany tsy le isa fa hoe mila mamela anazy foana ianao somary nirona kely izy miana-dato tato amin'ny akaviako tato nylaza hoe mafy le izy marary le izy ary mety tsy ho vita le izy mila fanampian'Andriamanitra fa manahoana kosa ny hevitra reo raha vavy hoe mamerina izy androany mamerina izy afaka ray volana mamerina izy raha afaka pitso miora zaloha somary miombo-kevitra kely amin'ny notahina eo amin'ilay resaka fiatahana satria ilay izy marary ny fonao marary ny fanahinao mila sitranina ny fanahina ny fo dia raha za manokana aloha dia izay mihitsy hoe miataka kely dia makarivo-panahy avy eo rehefa sitrana ny fanahiko mangataka fitiavana amin'ny Jesosy amelana an'ilay elok'ilay olona dia mandeha ho azy sitrana ny foko aintsy ohatra diso izany hoe mandra-pahatonga n'ilay fo sitrana miora le miataka midika ve izay hoe tasomiko aty aloha le alaheloko amin'ny zavatra tsy nety nataony anahy na le lolopoko na le fahasorenana sa ve hoe za miataka fotsiny fa za tsy manana alahelo aminy tiako tena hoe direct zany le valiteny hoe tena haiko mamela heloka fa za hiataka sa ve hoe tasomiko aty foana le izy amin'ilay hoe makarary an'ilay izy dia miezaka miaraka amin'ny Jesosy analan'ilay lolopo fa olombelona ny teny mety ho sarotra mety angataka fotoana lava be ilay izy dia tena miankina amin'ny fotoana sy miankina fifandraisana ety miaraka amin'ny Jesosy angambany ny fanasitranana anao mazava ho an'ny Rebeka manao honany amin'izay hoe miverimberina le zavatra tsy nety natao le zavatra mandratra zavatra nahatezitra namela indre-pandeha indrora verina fanitelo ny fanindimy ambin'ny folony impito amin'ny fitopolo izy tsy ory teo manao hoany raha ny amiko manokana indray ny toetrako aloha zany vao tsy nisy olona nanao zavatra ratsy aminahy teo dia mbola verina kapitsa dia vao tsy mifona aminazy na manatona za mihitsy nytereko anatina ny olona iny dia tezitezitra foana ny tontolo andro dia mila soroko mihitsy zany iny amin'izay za faly foana amin'ny andro mpiainako dia nydingan'i Kristy koa amafisiko ao amin'ny baiboly manko milaza hoe ao amin'ny Matio 7:25-12 ka hatramin'ny 17 raha nisy olona nanao heloka taminao ka tsy mety manatona anao izy dia manatona aminy raha mbola tsy maiky ny heloka ihany izy tsy famela aminao dia mankanesana olona anankiroa maka olona anankiroa hitany Rebeka manaiky ny izy fa na oentinao aiza izy averiny indray indra afaka pitso
dia averindray amin'ray dia eo volana indrindra ny anohizako azy ndao ary rehefa tsy manaiky ihany izy dia toetiny eo amin'ny fiangonana rehefa mbola tsy manaiky ihany izy fa mamerina ilay zavatra ataony a dia very tahaka ny jentilisa izy izy zany tsy midika hoe anao rafy azy ianao raha jentilisa izy amin'izay baiboly no milazan'izany a fa tsy miombon-kevitra ny ratsy izay ataony ianao a fa miezaka manao soa azy ozy petera hoe impirika jesosy moa no afaka mamela ny olona anankiray manota amiko foana dia ozy jesosy impito amin'ny fitopolo dikan'izany a mihoatra tsy azo ferana zany ho famelan-kely koa fa mila mamela ataoko anaty voambolana anankiray izay mihitsy tiako teneny mamela azy ve Rebeka tena mamela mahafinaritra tena tiako ny mamela tendraim-bava rairay avy aminareo efatra mena-da fotsiny ina mora kokoa mamela eloka sa mangataka famela-keloka mamela eloka nahoana ny sarotra ny mangataka famela-keloka dia izay ilay fizazahoana nanantsika mahatonga antsika sarotra amintsika ny tena aleo ilay mamela fa diso ilay maiky diso no sarotra ie no tahina dia ampio ilay izy hoe nahoana ao anatin'izay fantaniana izay mamela eloka sa mangataka famela-keloka nahoana amiko koa ny mamela eloka no mora kokoa noho ny mangataka famelan-keloka na inona lanjan'lay zavatra nataoko tamin'ilay olona tsy fantatro hoe ohatra ny ahoana no fiatraikan'izay zavatra izay tany am-pony sy tamin'ny fiainany tany izany hoe ho anazy mangataka manao jingana izany hoe angataka famelan-keloka any aminazy dia izany hitako sarotra satria mety tsy hamelana iny olona iny a mety ahazo teny mavesatra koa za ao anatin'izay zavatra izay nefa raha ohatra hoe izany mamela dia mety hoe mora kokoa amin'azy izy mamelanao a dia izay mazava ho an'ny Rebeka arakaraka ny fanabeazana ny ahafahanao mamela ny olona anankiray raha zaza ray no nitezana tamin'ny fiainana kristianina dia mora aminy mamela olona fa raha tsy nitezainao anatin'izay izy dia tena mafy aminy mihitsy ka dia aloha no mangataka famela-keloka raha izany satria izay ilay fantaniana hoe inona no mora kokoa mamela sa mangataka famela-keloka samy sarotra fa mangataka an' Jesosy mba apetraka an'izany eo am-poko mba afahako manatanteraka an'izay ho an'ny Rebeka zany samy sarotra izy anankiroa ary ho an'ny miorina mandra-pieritreritra izy mianadasa ady ny fehiny izay resadresaka izay ho ana manokana araka ilay tenin'ny Rebeka teo hoe samy sarotra ilay izy tokony ho mora ny famelan-keloka maha-kristianina nefany tokony ho mora ihany koa nefany a ny fangatahana ny famelan-keloka satria mpanaradian'i Kristy ihany dia eo anelanelany ahy zany sady tokony ho mora ilay izy a no tokony ho sarotra dia amaha-olombelona tokony ho sarotra izy fa maha-kristianina tokony ho mora izy roa dia ny tsy ambaratelony zany tsisy ohatrany hoe maha-kristianina ihany mipetraka eo amin'ny toerany hoe kristianina famelan-keloka anisan'ny sakana tsy roson'ny tanora izotra ho amin'ny fahombiazana satria araka andresany zareo teo hoe mavesatra ny anatin'ny fo any ka ohatra tsy mamela eloka ndao metsika afatra ara ny tanora ny atokantrano no tahina hoe ina ny afatra manodidina an'ity hoe famela-keloka ity ho an'ny tanora tahaka anareo ty afatra maiko ty dia miantefana any amin'ny lehibe na any amin'ny tanora marina tokoa fa tena sarotra ny mamela eloka fa kosa aoka ho tsarovantsika mandrakariva fa ny mety tsy hamelanao olona anankiray dia izay zavatra izay mety tsy hatonganao tonga ny an-danitra izany hoe tsy ovy mandrakariva izany no fotsika ary ataovy mandeha amin'ny famarinana foana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mandeha araka ny voalazan'ny baiboly hoe izay no nampianaran'i Jesosy amela ny eloko ny namako tahaka ny namelana isan'andro za manao adalana foana dia tokony ohatr'izay koa zany no toe-tsaintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro na olona avy aiza no manao zavatra ratsy amintsika dia mahaiza mamela eloka fa izany ny sitrapon'Andriamanitra tsy ory mankasitraka ny nomena no tahina afatra ao antsika rehetra tena sarotra tokoa ny mamela eloka ary sarotra tena sarotra koa ny mangataka famela-keloka fa ampitombo isan'andro ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mora aminao ny mandateraka an'izany ary anisan'ny sakana iray tsy hahatonga antsika androso amin'ny fiarahana amin'i Jesosy ary mitondra aretina ihany koa io resaka tsy famelan-keloka io ka angatao amin'Andriamanitra isan'andro mba hananao toe-po tsotra
madio a ary mora sy mahay mamela heloka. Miora. Araka ny voalaza hatramin'ny voalohany moa fa sarotra le famelan-keloka sy ny fangatahana famelan-keloka ary mitondra aretina ara-panahy no mitondra aretina ara-nofo. Dia ny afatra izany ho an'ny tanora dia hoe Jesosy fitiavana. Tokony hananantsika ny fitiavana ary ny fitiavana no fehin'ny fahatanterahana ao anatin'ny Kolosiana 3:14 izay raha tsy diso aho. Dia tokony kolokoloantsika izay fitiavana izay ho ao anatintsika. Izany hoe i Jesosy mihitsy no ampidirina ao am-po ho fiainantsika isan'andro dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Ho mora amintsika izany hoe mamela heloka izany na impiry aza ny olona anankiray no nanao ratsy taminao. Mora ihany koa mazava ho azy ny mangataka famelan-keloka rehefa avy eo. Mangasitraka Rebeka. Andao zareo amela heloka. Andao amela heloka fa rehefa afaka mamela heloka ny sasany ianao dia miteraka fahasalamana ao anao zany ary soa anao. Lalana anankiray sy zanatohatra anankiray zorantsika ho amin'ny fahombiazana ny fahaizana mamela heloka. Misaotra ny Rebeka aloha tamin'izay fehany sy fanentanana izay. Ary misaotra anareo efatra mianadahy indrindra ihany koa fa izay no amezana azy hoe lalana anankiray zorana amin'ny fahombiazana izy io mba tsy hisakana hanelingelana antsika amin'izay le hoe fandehanana sy fanatrarana ny tanjona ao amin'ny fahombiazana izay. Mankasitraka anareo nanaiky vahiny teto dia isaorana be dia be ihany koa ny mpijery tany atokantrano tany dia manonona hatrany izahay ny fiadanan'ny tompo aminao ary mba hananantsika n'izay fiadanan'ny tompo izay dia ilaintsika no isan'ny voavela heloka sy mahay mamela heloka. Mametraka mandra-pitafa indray ry izahay veloma tompoko. Mamela nyeluniao, mamela nyeluniao, sitrano ni ratrapuku ni nuna natauni nafanai ni nana kutina. Mamela nyeluniao, mamela nyeluniao, fasaru bidiami chiu
fifaliana ho an'ny antoko-pihira la voix de l'archange no manolotra atsika ny antsakira mivatana amin'izao fotoana izao. Ho tantaraina fohy kely ny nitsanganan'izy ity 5 taona lasa izay tamin'ny taona 5/7/30 novambra. Fifaliana ho anay mbola miaramira amin'izay ray aman-dreny nanorina izany dia madame Randriamalala Rambelson Janine izay hitantsika eto akavanako. Ny fandrinay dia ho fifaliana mandrakariva ny arana amin'izany antoko-pihira izany ary ho fanompoanan'ny tompo dia vonona izay hiara-iasa mandrakariva. Amen.
faritra io mamindra fo Faraio mamindrafo Anche Santua Lucia Pisai Si andai Ana non cesso
mivadibadika ny fiainatsika ny olombelona tarana kiatambo tonga de lasana ka misolosolo samy vahiny re naosana salama mivadibadika ny fiainatsika ny olombelona tarana kiatambo tonga de lasana ka misolosolo samy vahiny re naosana salama aizano ianatsika le olona aizano ahitana mpampiona fa Jeso mpamonjy miasy mamelona mampifalifaly mampiravoravo Zamanainy miala eto zamanay azamanainy miala eto Fanunset Sentep-tepo Fa Jesu mpamonjy no diseto So indrindra ka tiavo Indra yane mitumbu arena samy finaritra hatrany nisakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa Indra yane mitumbu arena samy finaritra hatrany nisakaizo kanjo mivadika kany manatena tonga tsy manana mahatraka akaisa aizano ianatsika le olona aizano ahitana mpampiona fa Jesu mpamonjy miasy mamelona mampifalifaly mampiravoravo Zamanainy miala eto azamanainy miala eto Fanunset Sentep-tepo Fa Jesu mpamonjy no diseto So indrindra ka tiavo
Sanakatina wanachanana turuna ni meti halala ni mana fizan wadidi niraya majenyo ititu nitini ungeni ungeni diana chumeni simaiti lalana Katina wanachanana turuna ni meti halala ni mana fizan wadidi niraya majenyo ititu nitini ungeni ungeni diana chumeni simaiti lalana Mighty ekena nifasambara na munijija nimena kinyana sanifamija nifasambara na munijija nimena kinyana nusana famija nifasambara na munijija Kinyana sana famija sambarana amurijita imena kinyana usara famija
voninahitra lehibe no mentsika an'Andriamanitra ary misaotra azy ihany koa isika nafa atsika nanaraka antsakany sy andavany ny antsakira mivantana izay natolotry ny la voix de l'archange irinay sy antenainay fa nitondra fanavaozana teo amin'ny fiainanao ny fiarahana ny dera niaraka taminay manantena koa izahay fa ireny hira ireny dia ho lasa fiainanao ihany koa ary ampahery anao eto am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy koa manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao izahay amen. Mbifalena no iarabananao izay manaraka izao fandarana izao ary mirary ny fiadanam-po anao mandritra ny ty fotoana izay rahantsika eto ity andeha atombotsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao ka manasanao anondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Ny dera sy ny laza ny voninahitra dia atolotra ho anao ry raina ny lanitra sy ny tany tompotompo mpanjaka ny mpanjaka may fanjavatra rehetra ny tsy fahafezana amin'ny saina ka mahatonga ny hotenetreny ka tanina fona aminao zany ankehitriny misaotra anao satria mbola afaka maloha izao fandarana izao izahay fezy ny fisainay mba hifantoka ary ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fananomasina ampafantatra anay ny sitraponao ary tario izay anaiky izany ka hitondra fiainam-baovao anay izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka amen. Anisan'ny tena sahiran-tsaina tokoa isika amin'izao fotoana izao ny amin'ny firesahana hoe faratsy mpitondran-tenan'ny olona. Ambarantsika ombenomeno fa mpanota isika ary mampanota dia misy fodim-pisainana ratsy ao anaty ao. Ary fodim-pisainana ratsy io dia io nge no miteraka an'ireo tsy fiankazahoana, ireo zavatra manahirana rehetra ireo. Andeha Soatra Masina no anampy antsika amaly ary mahatonga antsika afaka atakatra ny toe-javatra misy eo amin'ny fomba fifandraisan'ny olona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Andeha oresika raha ny ao amin'ny Timoty faharoa, Timoty faharoa ny toko fahatelo dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Timoty faharoa ny toko fahatelo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany dia izao ny lohateny eo ny amin'ny fiemorana any amparany any, ny amin'ny fiemorana any amparany any. Andininy voalohany. Fa aoko fantatrao zao fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Aoko fantatrao fa any amparany any dia hisy andro mahaory. Zany hoe Baiboly zany dia efa miteny mihitsy hoe any amparany any dia hisy andro mahaory. Ary zay mampatonga ny olona hoe ory anie ny olona amin'izao fotoana izao hoe. Raha ny Soatra Masina zany resahana aloha dia hoe ory. Fa tsy mbola mandalo anatina fahoriana. Fa ory. Ka le hoe ory anie dia misy zavatra mampahory. Ka ina le mampahory dia eo mihitsy. Satria rehefa ory ny olona dia zao lasa miteniteny foana izy. Raha maneho atezerina moa izy dia tena tsy voafehany fomba fiteniny sy ny fomba firesana. Fa jerentsika hoe inona ary ilay zavatra mampahory. Fa ny olona ho tia tena
ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavina amin'ny teny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikely ka tsy mahompo loza be tsy tiany tsara mpamadika kriana peboebo zany hoe izay zavatra ny tany saina rehetra zay zany zao de toetra hita eo amin'ny olona ray farafakeliny ray farafakeliny zany hoe manana ray amin'io tsiraray avy zay mampanotatsika fa le izy de hoe tia io nge rehefa tafiditra ny ota de tsisy mahafatra zany tena fitiavany zany tokoa fa fitiavatena ny oa de zao rehefa tsy tanteraka le a de io ory a izany hoe ny mampahory zany de avy amiko any ny mampahory a de tsy inona fany tsy fantateran'ireo filana izay ny zava-doza mantsy a de izao ity tontolo ity ny nametraka filana de voalohany indrindra aloha fitiavam-bola ary zay nge mampatonga ny hoe am'izao fotoana zany raha vao manam-bola be tonga de misy manafika raha vao hita hoe misy vola eny am-pelantanana eny de tonga de vao avy ny mpangaro paosy izany hoe ity vola ity zany a misy zavatra manitinao fa mahakasika ny vola io nge de zao nge ny ambaran'ny soratra masina Timoty voalohany zao ny ambaran'ny Timoty voalohany a Timoty voalohany toko fahenina ny andininy 10 de zao mivoalazany teny fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany zay fatra-pitady izany de efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanirona ny tenany tamin'ny alaelobe eto zany de hoe lay fitiavam-bola izy io moa zany fitiavana no iresahana azy zay mivombolana malagasy fa raha amin'ny teny vahiny izy io a de tena mazava tsara ny ilazany azy fa le fitiavana eto satria araky resatsika hoe fitiavatena ny oa zay le ratsy be tsy ny vola zany akory no ratsy fa zay ny teny hoe ny fitiavam-bola ny resahana eto kanefa amampanota de io no napetraky ny devoly ao lay fitiavam-bola fa vola azonao ampiasaina fa rehefa tafiditra ao am'izay fitiavam-bola izay ao lay zava-doza satria zany no fitiavatena ka rehefa ao le fitiavatena de zavatra rehetra ilain'ny tena ohatra ka eto zany ny tena zava-doza amin'io de le fitiavam-bola diso tafahoatra de nge lay ohatra isika ary io indrindra mantsy hoe mba hahafahana mba mahatakatra an'ireny fomba fiteny sy fomba fihetsika misy reny iny misy ankizy kely tonga avy any mba mivola raha mise dalina mandeha any nefa atao posiko misy vola satria misy zavatra hovidiko ka raha nombinako omeko an'ilay zazakely le izy de tsy ho azoko le izy zay anankiray na izaho mihitsy no efa mifoka efa tsy manana fo miantra intsony ka zay raha vao tsy manana fo miantra tonga de manaona ny fomba fiteniko ka eto indrindra zany hoe ay zany aty amparany aty de mazava ho azy zany fa io zany de manam-pirofo fa miainao anatin'ny vaninandro farany isika satria ny toetrany olona efa io izay toetrany eo aminy zay io no mampahory azy ka raha tsy afaka izy zany am'izay mampahory azy zay dia tsy tavavoaka ary io le anajambany devoly io le zavatra mampahory reo olona manam-bola be reo anie amin'ny fomba ilazana azy amin'ny teny va iny hoe miliardera tsy manana fiadanam-po nge izy reo tsy manana fiadanam-po ary eo indrindra ka ny olona rehefa tsy manana fiadanam-po de tsy hahianina eo fomba fitenina fomba firesaka izay ampaherin'ny hafa ary zay le fitaka ka io tsy fananana fiadanam-po io dia ahatonga ny olona tsy ahony tena fa de hitady mihoatra
ary izay fitediavana mihoatra izay dia famitahana ary ny devolo mihitsy a no tena mamitaka zao ane ao anatin'ity arety mandringana ity fa betsaka ane reo manaka atao manamaizy azy maty ka lay vola be nananany ve naharo azy tamin'ny covid ary zay indrindra hoe io tsy fahazahoana antoko io zany de manova ny fomba firesaka manova ny fomba jery ka io zany le fitaka ataon'ny devolo mametraka filana de tsy filana ara-bojanahary fa filana amin'ny filana eto am'izao tontolo a misy atsika izao fa inona moa zany zao no tena mba tediavin'ny olona eto amin'ity tontolo misy atsika ity inona ny tena mba tediaviny ary mahatonga azy ho sahirana eo anatrehan'ny toejavatra misy atsika de zao ny ao amin'ny jaona voalohany jaona voalohany a toko faharoa andininy ny fahinina ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa andininy fahinina folo fa ny zavatra rehetra am'izao tontolo zao de ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka mony zao fiainana zao de tsy avy amin'ny ray fa avy am'izao a tontolo a izao de ny melohan'io de amin'ny andiny fa dimy folo aza ty zao tontolo zao na zay zavatra eto am'izao tontolo zao raha misy olona ty zao tontolo zao dia tsy ao anatiny a ny fitiavana ny ray ary zay indrindra nosoloana lay tena fitiavana any Kristy zany nosoloana fitiavana nyty zao tontolo zao ty ary zay le zava-doza zay le zava-doza tsy lay vola akory no mampidoza fa lay fitiavana diso tafahoatra an'lay vola lasa miankina amin'ny vola araka nambarako teo hoe mmpanan-karena miankina amin'ny vola nefa maty de natao izy le vola zava-doza am'ireny ange de edina lova miedina ny lova rehefa maty lay olona ary eo indrindra hoe lay famitahana izany ameny ny mpanjaka an'izao famezinany zao de tsy hitady an'lay fikatsana an'lay fanjakan'andriamanitra tsy lay fikatsana an'lay firaisana amin'i Kristy iza ao ihany no ahatonga anao any na fiadanana afangaron'ny olona mantsy ny fiadanana sy ny fahasambarana ny fiadanana de Kristy rery ihany no afaka mamy an'izay mbola alalintsika zay fa ny fahasambarana koa zavatra mielona mandalo matateraka an'lay filana fotsiny de mahatsiaro sambatra vetivety eo fa tsy maharitry ny akory ary zay mahatonga ny olona be fanahiny mananjo zavatra hoe manahy le satsika tany am-piadohana manany zavatra hoanina manany zavatra hotafiny manany hoavy tsy azo antoka ny hoavy ary zay tsy fahazahoana antoka izay de mametraka toe-tsaina de eo misy fiatraikany a amin'ny fomba firesaka zay mantsiny hoe rehefa tsy raha vo mpivadiny tsy mifampatoky a de tsy mety fifandraisany tsy mety fifampiresana tsy maintsy mifampikitakita na maneho namy miteny hoe fitiavana ary de tsy mahay mifampiteny fitiavana de tsy maintsy amina fomba fiteny a izay tsy mifanaja intsony ary eo indrindra hoe zay le hoe amampanota ary le hoe amampanota dia lasa tsy manana fahatonitsaina intsony kanefa de ao amin'ny Kristy rery ihany no azahoana zany toetsika lay teny a ao amin'ny Timoty faharoa teo Timoty faharoa toko fahatelo any amin'ny andininy fahaefatra tapany manaraka zany tia ny fahafinareta mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ary zay indrindra lay fitediavam-pahafinareta zany napetraka ty tontolo ty ao anaty de lasa io ny tediavana sy katsahana kanefa iza nahazo fiadanana tao anatin'ny fahazahoana zavatra mety ty tontolo teny ary reny rehetrarehetra reny de mahatonga ny fomba firesaka sy ny fomba fiteny tsy ety intsony ho an'ireo mpivady izay tsy mifankaty famerenana zany eny tsy voaverina vetivety raha ohatra ka miverina milamina ny fomba fiteny sy ny fomba io tsy vita vetivety zavatra rehefa simba de tsy maintsy mila fotoana ihany koa merenana zany amin'ny laona fa de zao Kristy rery ihany no afaka novany fo izy rery ihany no afaka hanampy eo amin'ny fiatrehana an'ireo toe-javatra maro samihafa satria ny toetra
dia asan'ny fanahy fanovanany toetra tsisy sasandraikitr'olombelona io tsy sasan'olombelona io fa fiasan'ny fanatanteraka ary zay fanahy izay miasa ao anaty zay dia ny asan'io fanahy voalohany indrindra dia mitarika an'io lahatsapany zavatra tsy mety do jerentsika mivolazany jaona jaona toko 5:10 jaona toko 5:10 a dia vakitsika ny 9:9 jaona toko 5:10 ary raha tonga izy dia ampiaiky zao tontolo zao ny fahotana asan'ny fanatanteraka zany mampiaiky ny fahotana ka raha vao tsy mbola tonga amin'izay fibebana sy fekekeloka izay dia izao mbola ao le zavatra mampahahodry ka ny mampahahodry dia le filana ataonaka izay napetraka ty fiarahamonina ity lay fitiavateny fitiavana zavatra rehetrarehetra zao fitiavam-boninahitra ny olona rehefa tsy mena voninahitra mainteny mazana be ny fomba fiteniny rehefa tesitra moa dia tsy aitsony ny teny vararaka zay voalefany eo ka mila ny fahazavantsaina omeny Kristy mila ny taridalina tanteraka zay omeny Kristy mba hahatonga anao atsapa fiadanana te ame fiadanana ho anao Jesosy fa mila tolotra ao anazy ny fonao anaka atoloina ny fonao rehefa tolotra ao an Jesosy tanteraka ny fonao dia izy mo anamboatra an'io ho afaka le tendrim-po satria rehefa tsy mahafehy tendrim-po dia teny izay tsy mampahery fa rehefa amin'ny Kristy dia izy ny anaovan'izany rehetra ka rehefa tolotra ao azy ny fonao mipetraka eo ampelantanany zavatra rehetra dia izy ny andamina n'izany irindra avokoa na ny fifandraisam-pivady indray mindraisany zanaka ny ankonana tsy mifankazo rehetra zao dia irindra silamy satria iova ny fomba fiteny sy ny fomba firesaka tanteraka aminao anie zany ka tonga anao atsapany fanatreny Kristy eo amin'ny fiainanao isaorina anao nanalaka ny fandarana andeha ho faranantsika amin'ny vavaka izao fiarahantsika izao hivavaka isika Jesosy malalo mahampanota dia tena tsy mahafetena tsy mahafeny fomba fiteny ary misy akony any amanodinina eo ampivady eo amin'ilay eo amin'ny zanaka eo fianakaviana Jesosy malalo ampio mba hafehan'izany hoe ka aoka hotohinao ny fo mba tonga amin'ny tena fibebahana maro mitoritory sy angorakoraka ka afaka hiaiky ny fahotana mba hananana le fo vaovao zay tianao iainana ka ho vahaolana eo amin'ny olam-pifandraisana amin'izao fotoana izao ireo zay reraka po kify dia ampahery izy ireo aleo ka tsapa ny fanatrehanao eo amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vavaka amen. Ravuni fu e fenu hafalina Vahai teso tenai tuku Fiadanampu mandresi akivina Luatuluni sai panumpuni Vete sure Ilai fiti sitakachini saina fitiavanai bahuanai nizanali tetsimbanulalaini hamuziayu veluna injai fete sure Nisandini, Nias
suflitaina turewakalaza mianarani panjakati si feno atsarana lay hoavindray andrasanay ko mifaly ilazilay